ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaravantsika rehetratratra ity zoma fa 20 ny volana aogositra ity dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika ary mamangy antsika amin'ny alalan'izao mofinaina voalahatra ny sampana sekoly alahady izao. Ny mofinaina antsika an'io dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty faharoa toko faefatra andininy fahasivy. Timoty faharoa toko faefatra raha isika ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo izay perikiopa tamin'ny lahadalahy teo ny anaran'i Jesosy. Mazotoa ankaty amiko faingana ianao fa Demasy efa nandao azy satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika, Kresika nakany Galatia, Titos nakany Dalmatia, Luka ihany no ato amiko. Alao marika ka ento miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny vanim-pony izy. Tikiko dia nirahiko ho any Efesosy. Ilay kapoty navelako tamin'ny Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha mankaty ianao. Ary ny boky indrindra fa ireo boky oditra. Aleksandro mpanefa rahina efa nanisy raha tsy abe loatra. Ny tompo amaly azy araka ny asany. Tandremy ihany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandarako voalohany analatsiny ny tenako dia tsy nisy nombahy fa nandao ahy avokoa izy rehetra. Aza mba isaina oelina izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanterahina tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny ary mba ho ren'ny jentilisa rehetra izany. Ary izaho no vonjena tao ambavany liona. Ary ny tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakana any an-danitra. Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manasanao amerina iaino ny toriteny tamin'ny alahady satria manazava ny apahany betsaka amin'ny taratasy ho an'ny Timoty ity fa maranana ny taratasy ho an'ny Timoty ny maromarina kokoa. Ka dia hotsika hoe efa natao toriteny io dia hitaomananao hamaky iaino zany indray ambifaliana na ampitiavana. Fa na izany aza mbola tandrifo mofinaina antsika izany amin'ity zoma ity dia ao anatin'izany ihany no hoentina mampahery anao. I Paoly amin'ity Timoty faharoa ity zany araka rahantsika teo dia efa ho tsaraina efa nitsaraina miandry ny fanamelohana azy tany Roma misy ny toko farany eo amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 20 zany no mitantara ity zava-nitranga ity. Ny fitsaranan'i Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 zany izy migadra eo ampiandrasana ny fanamelohana azy no manoratra ity taratasy ity izy. Ary hitatsika amin'ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo ilay teny izay matetika fandretsika ny hoe efa niady tsara na tanteraka ny fiazakazahako nitahiry ny finoana hatr'izao dia tehirizina ho azy sarom-poninahitra ny fahamarinana. Izany hoe efa nihevitra mihitsy ny apôstôly Paoly amin'ny fotoana io fa farany ny iainana io. Ary amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia mbola averiny indray manao hoe ny tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Izany hoe efa mibia ho an-tsain'ny apôstôly Paoly ny fiomanana ny amin'ny fiatrehana ny fahafatesana. Satria fa matetika fanamelohana ho faty ny zavatra nitranga rehefa ohatr'izao any amin'ny taona 2 ka hatramin'ny taona 3 io sika lelanelan'io no nitranga zany avy amin'ny taona tena mbola mamafy ny fanenjehana ny fivavahana kristiana. Dia to zany Paoly no tsaray ary niandra ny fanamelohana azy izy. Fa zao rehefa komalala misy toe-javatra izay nampianariny apôstôly Paoly antsika hoe raha ao anatina zava-tsarotra ianao ataovy hoe sanatria ao anatina aretina mafy ka efa teny efa mafy le tsy fahasalamana na koa ao anatina olana anankiray lehibe izay eritreretinao mihitsy raha maha-olombelona hoe tena ohatrany tsy misy varavarana ivoahana dia na sanatria amina zavatra sarotra asa inona re zany no mety ho lalovanao ka mety hitovy-lanja amin'ny zavatra hiatrehan'ny apôstôly Paoly eto dia ny fanamelohana ho faty. Everina fa tsy misy mafy ohatran'izao zavatra lalovany apôstôly Paoly zao hoe
efa miandry ny fahafatesana ary dia misy toetsaina nefa tiany apôstôly paoly ananatsika ry avako malala hoe miakitra zavatsarotra ao anatin'ny zavatsarotra zay everina hoe tsy maintsy higadona inona reny toetsaina inona reny zavatra ampianarin'ny paoly atsika raha ohatra ka tazanao tena hoe mafy be le zavatra trehana de andininy fahasivoka hatramin'ny 5 reny vakitsika tena de mampianaratsika lafinjavatra vitsivitsy ry avako zay hoe toe-panahy miatrika zavatsarotra inona ny toe-panahy de ny zavatra voalohany amin'ny 5 hatramin'ny 5 de ny zavatra voalohany de izao ry avako malala ny zavatra trehanao voalohany indrindra de izao ny fanaovanao zava-dehibe ny namana zany hoe rehefa anatin'ny zavatsarotra ianao de misy olona mahafoy anao mazavo zany ry havako nga everiko fa sambatra ianao raha mbola tsy tojo zany fa ny akabeazan'ny olona zay ataontsika hoe miaina amin'ny fiainana ankehitriny de mahita hoe rehefa todo zavatsarotra de dradray misy tsy namanao tsony ny olona misy tsy manay koa namana indroa ny apôstôly paoly miteny an'izany maka ohatra ny Demasy izy maka ohatra ny Alexandro izy izay samy nandao azy tao anatin'io zavatsarotra lalovany matahotra ny fahafatesana matahotra ny mafabaraka matahotra ny tondron'ny olona molitra matahotra ny hoaratsin'ny olona no ny aminy hoe ny amin'ny Paoly de mandao ary everina hoe zavatra mbola mety iainantsika ihany zany ankehitriny diavako indrindra am'izao ataontsika hoe fiarahamonina mampalemy ny rafim-pianakaviana ny fiainam-pianakaviana mampalemy ny ataontsika hoe ny fifandraisanao anivon'ny toeram-piasana mampalemy ny fifandraisanao anivon'ny fiarahamonina miamarefo mantsy zany ankehitriny diavako afa ny hoe ataontsika hoe ny fiarahamonina tany aloha raha ohatra ka zao tozao lesahana fa tsy miresaka ny Madagasikara manokana satria any ambanivohitra mbola tsy zay fa raha miresaka an'izao tontolo zao zay miamazo toerana indrindra amin'ny tontolo andrenivohitra tahaka antsika dia le fiarahamonina efa miamarefo ny ataontsika hoe ny fifandraisana dia izay mora mandao mora mifandao mora mifanary rehefa toto zavatsarotra de inona ny toetsaina de ny toetsaina voalohany de zao rehefa malala mitodika amin'ny namana afaka mampahiry ny olona aloha iza no afaka mampahiry anao dia ny any afaka mampahiry anao voalohany de ny zanakao ary misy fotoana ry avako malala tena adidiny zanaka mihitsy eto mitodika tamin'ny zanany Paoly izy manao hoe masoto akaty amiko faingany ianao mantsy ny Timoty zanany io zany zanany tezainy io ary eo no tokony anjarany ataontsika hoe valim-bapena ry havako ny hoe Timoty zay zanaky Paoly ara-panahy ny tao amin'ny aingana ampahiry azy ao anatin'ny sarotra eo ny hoe fanafarana azy afatra sy ny tahaka zany fa tiana tenenany hoe ny zanaka ny mpiara-miasa ny namana no hitodiana voalohany rehefa ao anatin'ny ady sarotra ary eo ny mamarina ny teniny ny teny soratra masina na ny fiarahamonina raha bote manafatra n'izany ko hoe ny sakaiza ny tena sakaiza nge de izy ao anatin'ny andro mahory ao anatin'ny zavatsarotra de ito ao anatin'ny zavatsarotra ny apôstôly Paoly de nangataka fahampahirizana tamin'ny Timoty izy aingany ianao mankaty amiko ary de zany ry havana no tokony toetratsika Paoly moa tsy nananjanaka satria nanambady izy fa nanazanaka ara-panahy maro izy de ny zanany zany ny mpampahiry azy ary ampianarin'ny Paoly itsika mamaky itony lahatsoratra itony tony taratasy tony tony epistily tony fa misy fotoana ny ray aman-dreny mampahiry ny zanaka io Paoly mampahiry ny Timoty izy hatramin'ny hoe misotrodo vaikely anaka mareta mantsosira ny filan'ny tanora sy ny sisa rehetra fa asainy maka kosa Timoty ampahiry azy ary io fifampahirizany ray aman-dreny sy ny zanaka koa rehefa malala de tena zava-dehibe ao anatin'ny ady sarotra io hoe ray aman-dreny mampahiry zanaka ary zanaka mampahiry ray aman-dreny hoy tsika hoe ny fiarahamonina enantsika kehitriny dia efa société liquide zany hoe le fiarahamonina zay tsy manana ataontsika hoe azo damosina tena hijoroana itsony ny fiarahamonina taony 1920 dia fiarahamonina mivaingana
ka maridalana amin'izany fiarahamonina mivaingana zany a ny fanjakana ny fiangonana ary ny fianakaviana reo nandro telo ny fiarahamonina mivaingana zay iainantsika ny ainana litra ny taona maro hoe misy fanjakana misy ny fiangonana ary ny fianakaviana fa ny fiarahamonina iainantsika etrindry afaka malala de fiarahamonina mitsirangoka ka io fa na ataotsika hoe na ny fiangonana na ny fanjakana na ny fiainam-pianakaviana de io fa tantodonina zavatra sarotra ka manomboka mitsirangoka ny fiainam-pianakaviana de manomboka miamarefo dia amarefo ary mbola isy arave zany fivorim-pianakaviana zany afaka 20 taona zany fianakaviam-be zany ve mbola afaka ifanaritava ifampizara mbola atonikizo zava-dehibe ihany ve ny anjara toerany dadabe sy nenibe mbola atonikizo zava-dehibe ihany ve ny anjara toerany ataotsika hoe ny ndray tampo ny malagasy ary tsy nanana voambolona akory ny laza hoe koza na koza inona fa ataony foana hoe rahalahy zay ihany na zay na zanak'olo-pirahalahy na rahalahy ilazana hoe tena ny ainana atao anatin'ny fiarahamonina mivaingana fiarahamonina malagasy fiarahamonina manome toerana ny fiainam-pianakaviana ary dia anankiray am'izany fiainam-pianakaviana zany a ny hoe zanaka sy ray aman-dreny mifampahery to tsy zany tso ny fiarahamonina ankehitriny dravako fa tondrandray raha rehefa miona ny ray aman-dreny sy ny zanaka de indray ny atsasaky ny fotoana ifamaliana ndrasaky ny fotoana ndray na mamangy ray aman-dreny de ndray any amin'ny toerana tsisy fotoana ifampahirezana akory sy ny sisa rehetra fa zao rehefa ko malala averin'ny paoly atsaro isika fa raha ao anatin'ny atsarotra ny ray aman-dreny pampahery izy tamin'ny fotoana androny fa izao any aminjanany izy ny voalohany miandrandra fampahirezana ary valim-babe nandrasany zany dravako aminao zanaka ny hoe tsy fanadonona azy ao anatin'ny ataotsika hoe sarotra rehefa maty izy hoe de zao zany fa amin'izy mbola ao anatin'ny ady sarotra ny tokony hijoronao tsapany hoe nananjanaka izy niteraka izy nanape izy nanolokolo izy nitaizy izy de io paoly fa nitozika tany amin'ny timoty zange nananany timoty de natsony timoty miaingany ianao fa voalohany zany rehefa komalatsika manao rehefa ao anatin'ny ady sarotra de ny fiainam-pianakaviana zany anankiray mamonjy antsika ao anatin'ny ady sarotra ary anankiray amin'ireny a ny zanaka fa ny faharoa de izao rehefa komalala inona koa no hoentina mampahery anao rehefa nataony lioka nataony paoly rehefa anatin'ny ady sarotra izy de izao ny fankasitrahana ireo zay tena mpampahery azy paoly misy zany reo namana tahaka ny lioka zay hoy filazany dimankambin'ny folo lioka de tsy nahafoy mihitsy i titosy sy kreska de samy ny raha iko na nampanaovina asa de manitsy zany hoe rehefa anatin'ny ady sarotra isika afaka malala de miezaka mijery zavatra miabo na pozitif ary zay fijery miabo zay no resahany apôstôly paoly eto mitama olona zany hoe eo zany apôstôly paoly de na de efa anatin'ny fotoanany ako hoe fotoana akaiky ny fahafatesana azy izy de niezaka nakasitraka nampahery nakasitraka ireo olona zay alazaina hoe toka nitodododo tsy nahafoy na nampahery azy fa ny fahatelo zay tokony anatsika isika hoe fianakaviana ny zanaka no andrasana fampahirezana ary ho azy pampahery kosa ho azy hampahirezana kosa zay mandalo zavatsara de zao ny toetsainy de ity toetsaina mahay makasitraka fa ny toetsaina fatelo rehefa komalala de izao ny toetsaina manana finoana zava-dehibe riavako ny finon'ny apôstôly paoly eto marina fa efa manakaiky ny paoly ny fahafatesana raha io tenen'io fa zao rehefa komalala tsy tapitra tamin'io ny tantaran'ny paoly ny mpanohatra ela de miarama mijanona amin'ny toko 20 ny asan'ny apôstôly fa tsy tapitra tamin'io akory ny paoly tsy voeloko faty tamin'io izy fa afaka indray de ny toy ny asan'ny apôstôly paoly ka amin'ny ity andininy ity ataotsika hoe fieveran'ny apôstôly paoly fa ho faty ity izy de hitanao kosa nefa ny tsiry-panantenana ao anatiny tsy faran'izany ito za vonina hiandry ny fahafatesana tsy maninona zany na sitrapon'andriamanitra fa niady tsara fa izao za kosa manana fanantenana fa tsy io ny farany tsy eto zany ny farany ny tompo mamonjy ahy dia zay nidikan'ireo tenindreo manao hoe ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Carpo de Ento ty
Araha-makaty ianao de entiko ny boky indrindra ro boky oditra. Lay kapoty na lay sarotro be zany na lay manteau na lay akanjo be iny zany zay navelan'ny Paoly tao Troasy raha jerena ny dia amin'ny Paoly tany Troasy dia efa 5 taona alohan'io zany any amin'ny taona 7-20 ano na 9-20 Paoly no nandalo tany Troasy. Aty amin'ny taona 2-20 tsika no miresaka. Ny dikan'izany any amin'ny 5 taona ano zany nametrahan'ny Paoly an'io akanjo be an'io na io manteau an'io tao atokantrano ny Carpo. Ho alainy indray le izy. Inona ny antony nakany azy? Satria mbola manana fanantenana izy fa hampiasany io indray avy eo. Ary reny dika le teny hoe tongava aty mahasotoaka aty alohan'ny ririnina any amin'ny 120. Zany hoe ny teny tamin'ny Timoty izy manao hoe makanisa aty amiko ianao ary tongava alohan'ny ririnina. De into lay akanjo beko hoentiko miatrika ny ririnina. Paoly zany amin'ny fotoana de mbola mieritreritra mihitsy fa hahatratra ny ririnina. Ary entiko ny bokiko. Ny mpamoana eviteny dia sy amin'ny soratra sasany de hitanao hoe bokin'ny Daniel ro boky ireo. Leo tantaran'ny Daniel zany. Ro boky reo tantaran'ny Daniel. Ary zay matonga azy miresaka an'le hoe ary ny tompo namonjy ahy tao ambavany liona, novonjena tao ambavany liona satria zay ny dikan'le hoe bokin'ny Daniel. Nipany amin'ny boky sasany zany boky apokrifa Ivelan'ny masina dia bokin'ny Daniel azy toko Daniel toko faharoa izy io manoko Daniel toko faharoa io boky teneniny io. Zany hoe inona nataon'ny apôstôly Paoly nentina niatrika ny fampahirezany de zao nanana finoana izy. Ny finoana afaka malala de milaza miomana ny olona isan'andro miomana amin'izay mety hiatrehany zava-tsara fa izao afaka malala ny fitaovana faharoa tsy ny namanao ihany, fitaovana faharoa tsy ny toe-tsainao no amboarinao tsy zay ihany, fa fitaovana fahatelo afaka malala de ity ny fanaovanao zava-dehibe mihitsy ny finoana. Tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra zany, tsisy varavarana mihidy eo anatrehan'Andriamanitra fa rehefa mbola tian'Andriamanitra zay ny tenenin'i Jesosy manao hoe zavatra rehetra hainy mino, zavatra rehetra hain'Andriamanitra dia entoara ny fitaovako ny apôstôly Paoly fa za mino fa tsy mifaranetiny izy. Ndray maka nisy tantaraina ray aman-dreny anankiray izy ty teo amin'ny pilipitra de olay mpampianatra hoe ndray maka ozy tao amin'ny tanàna anankiray de nisy ahitana ozy tantara ho an'ny ankizy moa. Nisy ahitana tao amin'ny tanàna anankiray tao amin'ny tanàna de sahiratsaina daholo ny olona ny hoe ahoana no atao fa any ambanivohitra moa zava-dehibe ny rano tsy milatsaka ny tsy mandeha ny fanetsana raha tsy tonga ny rano, tsy mandeha ny asa fambolena tsy alatsaka ny tsaramaso na ny katsaka raha tsy efa tonga ny orana tsy ohatr'izany. De sahirana be tany ambanivohitra tamin'izay fotoan'izay. De nianapa-kevitra zany tao tanàna nisy fiangonana de nianapa-kevitra hoe andaotsika angataka amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mahay aro ny zavatra rehetra, izy no mandatsaka ny orana araka ny tenin'Andriamanitra. Zany mametraka ny orana amin'ny fotoana andro zay avy karaha zay ilanareo zany. De nivory ny olona tao tanàna de andao hitokana andao arivavaka de any am-piangonana sika na amin'ity fotoana ty andro araka dia hiarivavaka angataka orana amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra. De rehefa aveo vita ny vavaka de natokana fotoana tany am-piangonana ho ilay mpitantara de nivavaka ny olona, vavaka zany ny kristianina nangataka tamin'Andriamanitra. Enao Andriamanitra ny teny hoe mangatady omena de Jesosy ny teny mangatady omena ary rehefa ny teny fa enao afaka manome orana be dehibe ny fanehoanao zany ny soratra masina de manome orana zay fa Andriamanitra fitiavana ianao. De rehefa avy nitola tamin'ny-bavaka ny kristiana de nirava ny fiangonana de tonga ny volakandro hariva de ivoaka ny trano ty tovovavy kely anankiray soa de nitondra elo izy ivoaka ny trano de hoy zany ny olona tao trano teny hoe fa oasoa fa vaizy ianao de ande ivoaka ho any andro bebe ko maninona mitondra elo amin'ty andro ataonao inona elo de izy le olona zaza manao hoe ko ngamotsika tsy nivavaka hoe ome orana zay Andriamanitra ka inona no antony ivavahana raha tsy mieritreritra manao hoe ho azo le valim-bavaka. De za mieritreritra hoe Andriamanitra ame orana de ho avy ny orana, Andriamanitra nangatahantsika an'izany de mino fa ho avy ny orana ka tenetiko ny elo. Ary izay toezavatra eny afaka malala ny tena atao hoe finoana. Ny atao hoe finoana
dia tsy miasa ny finoana raha tsy ao anatin'ny fotoana eritreretanao mihitsy fa tapitalakaleinao amin'ny fotoana eritreretanao hoe zay no isy fa tsy manankaletsony Andriamanitra fa eo aminao zay vao miasa ny finoana fa raha ohatra mbola miasa ny kajikajanao dia mbola tsy finoana zany fa amin'ny fotoana zay hoe tena eritreretanao hoe zay zavatra rehetra eo aminao Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra zay ny finoana no zany dia eo zany ny apôstôly Paoly dia tena nanam-pinoana izy eo ny fiandrasany fahafatesana dia raha tonga ny fahafatesana tonga fanamelona fa za kosa rehefa mino fa tsy farany neto ekeko ny fandaran'Andriamanitra fa za manofy za mbola mahana fikasana fa mbola misy zavatra tian'Andriamanitra atao dia afaka malala izay nidikany tonteniny apôstôly Paoly tony hoe entony fitaovako za mbola hotratry ny rinina minony zany tonga avy ianao ny finoana zany bebe afaka manana finoana ao anatin'ny zavatsarotra ny finoana ny fitaovana fahatelo namana hoy isika toetsaina miabo hoy isika na pozitifa ary fahatelo ny finoana ny faefatra farany ry avaka malala zay toetra nanantsika dia izao ny fibanjinana ny tompo mibanjina ny fandraisen'ny tompo kanefa ny tompo nitsangana teo anilako zany hoe eo ny finoana fa ny fibanjinana hoe ny tompo dia eo anilanao ao anatin'io ady sarotra io ary io ady sarotra io dia tahaka ny enao tahaka ny Daniela tao andavaky ny leona ny tompo teo anilanao ny tompo miasa ao anao rehefa anatin'ny ady sarotra ianao dia zao azadinoana fa ny tompo eo anilanao ary rehefa anatin'ny ady sarotra ianao lay ady sarotra tahaka n'ilay liona fa tsy mahakasika anao izay toetra efitra eny afaka varala tena manampy antsika hoe tsika miatrika ny zava-manahirana ny hoe iza mimpanjininao rehefa totro ny zava-manahirana iza ny fianakavianao iza ny mpanjininao amboary ny sainao afa miatrika izany iza mimpanjininao manana finoana manana aza faranana eo koa ny fandaharana asa hoe dia za zany dia hiantro fotsiny fa tsy anao nininina fa zao tena manana fandaharana asa hoe na dia zavatsarotra ary ty za mihitsy mahatoko fahin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary ny faefatra dia zao ny tompo mpanjinina eo anilanao manana fahatokina fa ny tompo eo anilanao tahaka ny tenin'ny apôstôly Paoly ny tompo eo anilako hatramin'izay ankehitriny ary hatramin'ny fiainanao avy teo anilako ny tompo hoe eo anilanao ny tompo ao anatin'izany zavatsarotra mety ho lalovanao zany matoky fa tahaka ny Daniela novonjena teo ambavan'ny liona zay tsy aivin'ny apôstôly Paoly eto ary tahaka zay niatrika zavatsarotra nefa teo akilany tompo no ahatserovanao fa eo akilanao mandrakarivako ny tompo fa avakisika Andriamanitra zanaka fanamasino sotranao zahay fa takatry ny tananay ny famonjena ary efa nomenao anay zany anby eo amin'ny fiainanay isan'andro sotranao zay tompo fa be fitiavana ianao ary tsapanay zany famindram-ponao mahagaga izany amin'ny alalan'izao tantaran'ny apôstôly Paoly zao dia mampianatra anay ianao fa zava-dehibe ny fianakaviana mifampahiry tsy ray aman-dreny mampahiry zanaka ihany fa zanaka koa manaiky hampahiry anoana ny ray aman-dreny ao anatin'ny ady sarotra mampianatra anay ianao fa ny toetsaina miabo toetsaina mijery ny toejavatra amin'ny zavatra madio mazava saina mazava foko entinay miatrika ny zavatsarotra lalovanay manentana anay ianao fa ny finoana ny teninao fa ny finoana sy ny fibanjinanao Andriamanitra eo akaikinay ny mampahiry anay dia misaotra tompo fa tsapanay tokoa zany tamin'ny fiainanay isan'andro tao anatin'izay aretina ny lalovana tao anatin'izay fisedrana tao anatin'izay zavatra maro sedraina tamin'ny lasa sy ny ankehitriny dia tsapanay fa marina taminay rehetra ny teninao fa teo akilanay mandrakariva ianao ary teo akilanay niasa nanamarina ny teninao hoe tsisy marombaka zay eo ampelantananao dia mivavaka izay tompo ataovy miorona aminao hatrany na ny fiainanay na ny ankonanay na ny namanay na ny mpiarabelona aminay dia rizy tompo ho voavonjy ao aminao iorona aminao dia ho anao ny voninahitra tompo fampitoera aminay kosa ny fiadanana amin'ny anaranao Jesosy